Mitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny raharaham-pirenena ankehitriny indrindra manodidina ny fikarakarana ny fifidianana ary ny antoko zifa izay tariny Dr Vontsora Faralamalala. Ity antoko ity moa dia milaza fa diso fanantenana amin'izao fanatanterahana ny fifidianana izao. Diso fanantenana zany zay ziva raha amin'izao fotoana izao mahita ny fandrosoana makany amin'ny fifidianana satria raha nandrasana fa isy roa matanjaka hiatrika ny fifidianana dia ny Akolafo Rajoelina sy ny Akolafo Ravalomanana dia tsy hitanay izay tena mazava amin'izao fotoana izao. Ny Akolafo Rajoelina zara maromaro, ny Akolafo Ravalomanana tsy fantatra na ho tafiditra na tsy ho tafiditra. Koa noho izany dia tena misalasala ny ziva ny atafavoahana amin'ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Raha ireo kandida rehetra ireo aminay ziva dia 5,700 no farany ambony na 20,700 eo angamba. Ary izay no mety hanao ny fiodinana faharoa. Zany ve amintsika no tena fitondram-panjakana matanjaka hoentina manarina izao firenena izao. Tsy naombo ny SADC raha ny fahitanay azy satria tsy afaka nanangona ny filoham-pirenena efata izay nifanditra teto amin'ny firenena. Noho izany raha mahavitan'izany ny FFKM dia miantso azy izahay anao lalam-panorenana izy efata ireo mba ilaminana ity firenena ity ka mba azahoantsika manao manarina ny firenena aingana.